Josoa Josoa toko fahatelo. Raha jerena ry havana ny titre le Josoa toko fahatelo akanam-perikiopatsika dia hoe ny nitany zanak'Israely any Jordana. Zay le perikiopa. Ny nitany zanak'Israely any Jordana. Resaka Jordana le toroteny androany. Resaka Jordana toroteny amin'izao alatin'ny Baiboly zao ary resaka Jordana so toroteny amin'ny alahady hitondrantsika isotro fitiavana anareo diakona sy lolona. Dia hoy ny andininy fa 12 ry havana, andiny fa 12 ndia isika hiara-mamaky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny fireneny Israely ho anareo dia iray avy isampireneny. 12 io hoe koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny fireneny Israely ho anareo dia iray avy isampireneny. Ozy izy tsika hoe resaka Jordana, resaka fitana ny Jordana. So ry havana no fampietreretana antsika. So no fampandinihan-tena ho antsika fiangonana. Mitady olona efa nita marina ny Jordana Andriamanitra. Mitady olona efa nita marina Jordana Andriamanitra. Ary mitady manokana izy lehilahy efa nita any Jordana. Mitady mpiandry izy efa nita ny Jordana. Ie, mitady mpiandry izy efa nita ny Jordana. Mitady dekona soloolona izy, tsy mitondra anarana fotsiny hoe dekona soloolona isotro fitiavana, prestigieux zany, fa prestigieux lavitra noho zany. Dekona soloolona efa nita any Jordana. Raha mitady an'izany lehilahy, mitady vehivavy koa izy, mitady an'izany lehilahy nitany Jordana zany ve Andriamanitra amin'izao maraina izao ato isotro fitiavana, azonao antoka fa ianao mba isan'izany. Sa mpivavaka lehilahy mameno W fotsiny ianao eo mitorana mahazatra anao. Ary ianao dekona, fantatry io vadinao io, fantatry ny zanakao ve fa raha ny dadanay ara-piarahamonina izy ngamba ohatran'izao sy ohatran'izao, fa ny zavatra reharehanay sy fampaherezana ho anay dia lehilahy efa nita ny on'ny Jordana io dadanay io. Resaka fitana any Jordana. Zay le fampietreretana ry havana. Dia raha azavaina mba azahoantsika mandiny tena marina hoe isan'izay efa nita ny on'ny Jordana ve isika. Ny famarinana voalohany ry havana dia izao: maro amin'ny fiangonana no efa navotan'Andriamanitra avy any Egypta ary nampitany ny ranomasina mena, fa tsy nita ny on'ny Jordana. Misy tamin'ny zanak'Israely zany. Ary ankehitriny misy mpino misalotra ny anarana kristianina efa nafahan'Andriamanitra avy tany Egypta, nampitany ranomasina mena, fa ankehitriny mbola mitoetra any an'efitra. So dia ianao zany efa zava-dehibe zany hoe nafahana avy tamin'ny fanandevozana tany Egypta zany. Zany hoe nanafahana anao teo ambanin'ny vahoan'ny Farao izay tandindon'ny Satana. Zany hoe
ny olona mbola tsy nandray an' jesosy zany a dia ombany vahoan'ny satana eo mbany fahefana sy fanjakany devoly a nafahan'andriamanitra tamin'izany izy a nafahany tany Egipta napitainy tany amin'ny ranomasina napitain'ny ranomasina mena dia entiny a anene mamitaka riavana le fitoerana anenefitra io satria anenefitra ny zanak'Israely a dia men'andriamanitra ny didi folo dia hoe nareo zay olona afaka meko lalàn'ny fahafahana lalàna hitoeranareo amin'ny fahafahana tsy verenanareo any Egipta intsony dia ampianarina azy hoe aza manan'andriamanin-kafa ampianarina azy aza manao sarin-javatra voasitrika aza miondrikondrika eo anatrehany ampianarina azy hoe manajany sabata etsetra le fantikana n'ireo lalànareo manokatra varavarana ao amin'ny fiainanao a amerenany ianao a any Egipta riavana ary maro ny mpiny raha zay ny jerena tsy anenefitra intsony akory ary izy fa lasa miverina amin'ny fanadevozany satana no le fantikany a le lalàna fototra miisa folo so de zany ianao so de zany ianao nafahana ihany a ianao ihany mameriteny ho any Egipta ary ho an'ny hafa riavana ho an'ny hafa dia toetra anenefitra izy nahita ny fomba an'Andriamanitra ihany izy nahita an'Andriamanitra nandresiny Amalekita nahita an'Andriamanitra napisy rano nahita an'Andriamanitra napidina mana avy any an-danitra mana sy papelika avy any an-danitra fa dia tsy manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra fa zanak'Israely anarana anika rehefa hoe tsy mifanaraka amin'izay heritreri ny tondran'Andriamanitra azy na zay programma dia malaky a monimonina tsy misy olona riavanao ny afantaranao fa efa nitany ranomasina Jordany ianao dia efa tsy monimonina ntsony ianao zay ny olona monimonina anenefitra izy mbola anenefitra izy zany dia ianao zany mandiny tena zafy le mbola anenefitra mamaky didi folo maitsy nijery any didi folo mamaky mana isan'andro mamaky mofinaina isan'andro mamaky voatsarana fafy isan'andro totra manana fifandraisana amin'Andriamanitra nefa mbola anenefitra to mandeha nefa tsy fantatra hoe miodikodina fiainanao miodikodina ara-panahy ianao mbola tsy tafiditra ny tany Kanana ianao fantatrao fa misy any tany Kanana zany fantatrao fa misy any destination finale zany fa anenefitra ianao zay riavana ny famarinana voalohany dinio ny tenanao a so dia mba efa afaka tany Egipta ianao a nita ny ranomasina mena ianao fa mbola tsy nita Jordana fanontaniana ary miezaka mandiny tena manko isika fa inona marina ary iza marina ary le olona efa nita ny on'ny Jordana ary mino aho fa isika rehetra mba te ho isan'izany hita ho nita ny on'ny Jordana izany efa fantatrareo le valiteny dia mety anao ny sasany ay ve zany riavana ny olona nita any Jordana voalohany raha te hahafantatra ianao hoe ahoana zany mita ny on'ny Jordana zany ny olona nita ny on'ny Jordana voalohany dia Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fahafatesana izy a no nita zany on'ny Jordana zany isolo eloko atsika nareo zay manana baiboly sokafa ingeny baibolinareo ao amin'ny Salamo fa 8:20 manazava n'io Jesosy rendrika tao anatin'ny on'ny Jordana io no ny fahotantsika riavana Salamo fa 8:20 ny andininy voalohany antenaiko fa samy manana baiboly daholo nareo dekona sy lolona zay raha tenaiko fa samy manokatra azy eo fa tsy hoe sady mijery iray plafond no hoanina
zay aladiny baiboly an'io aladiny dekona an'io ry havanao zay le izy. Ny andiny ny voalohany sy ny faharoa salamina nataon'i Davida amin'ny anaran'i Jesosy, vonjeo aho Andriamanitro, fifamiatra amin'ny aiky ny rano, milentika amin'ny fotaka mandrevo aho ka tsy misy hifaharana, efa miditra amin'ny ranolalina aho ka mandifotra ny rika. Io ranolalina io rika io fotaka mandrevo io dia le fotaka mandrevo ny fahotantsika, le fotaka mandrevo ny falitontsika, niditra tao anatin'izany izy, hanafahana atsika amin'izany ry havana. Ary ny olona zay mita, zay raha zay ny amin'i Jesosy zany, ka ny olona zay hoe nitany io ny Jordana dia voalohany indrindra aloha niara-nita an'izany io zany tamin'i Jesosy izy a, niara-maty tamin'i Jesosy. Ary manao vaindohan-draharaha, tsy toetra tsony ao anaty fotaka mandrevo ny fahotana, ny hoe tsy lomano anaty rika ny fakapana sy ny fahotana, tsy toetra ao anaty fotaka mandrevo ny fahotana, tsy lomano ao anaty rika mahery vaikan'ny fakapana. Zany ry havana io le hoe olona nita ny ony Jordana io, niara-maty tamin'i Kristy izy. Ary akambatsika eo amin'ny Matthieu 9:20 ry havana, Matthieu 9:20, mbola tenin'i Jesosy. Matthieu 9:20, 4:20, ho antsika zay te hanaraka, ho an'izay te hanaraka zany io a. Ny anaran'i Jesosy 16:24, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy tondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Olona mandany tenany, dia manazava any Jesosy hoe olona avery ny ainy. Tsy vita fotsiny zany hoe olona tsy mitoetra fotsiny intsony ao amin'ny fotaka mandrevo ny fahotana, fa olona mitondra ny azo fijaliana, olona mandany tena, mahavery ny aina. Inona moa ty hoe mandany tena ty? Zavatra tsy haintsika io. Mandà le fizahozahoana ry havanao, mandà le fizahozahoana. Ary io fizahozahoantsika io no ahafantarany hoe mbola tsy nitan'io ny Jordana ianao. Fa raha niara-nitan'io ny Jordana niaraka tamin'i Jesosy anao, ka hoe tsy milomano intsony anaty fotaka mandrevo ny fahotana, nefa mbola mizahozaho ary tezitra ianao, rehefa tsy ekena ny eritreritra ao, na ao tokantrano zany, ao amin'ny ankonana zany, aty am-piangonana zany, mbola tsy nita, mbola tsy nitan'io ny Jordana ianao, fa mbola anatin'le mpimonomonina tany anefitra ianao. Ary anisany normal, anisany le tsy avelan'Andriamanitra mitan'io ny Jordana, fa zay vonona ny ankatoy ihany no avelany hita zany hoe ony Jordana. Zany ve nareo mpiandry, zany ve nareo mpiandry, manatsa fandaminana ve nareo mpiandry? Jereo kilo amin'ny gazety eo mbola resahako rehefa avy eo, mpiandry efa nitany ony Jordana daholo ve nareo reo? Sa manao sangisanginareo ny fandaminana, sa olanareo ny fandaminana, zany nareo mpiandry. Ary nareo dekona, zany ve nareo dekona, efa nitany io ny Jordana ve nareo manatsa fandaminana ve nareo? Gagariavana miainga amin'ny procession, mahita dekona koa mbola manao akanjo-panompona, tsy nanao akanjo-panompona ery ambaravarana ery, tsy dekona nitany io ny Jordana zany ry havanao. Ary dekona petraka ety anany ety zany fa tsy hoe avany itaosina avany alasory. Tinytinyky mpianakafo ty, i raha nyraintsika any an-danitra hiteny aminareo, efa nitany io ny Jordana ve nao? Famarinana voalohany zany,
dia hoe so dia mbola tsy nitany Jordan ianao fefa nita kosa ny ranomasina mena dia mbola mitoetra ny anefitra misakafo mamy isan'andro fa any anefitra ianao ara-panahy mihodikotiny ianao fa tsy andalana ho any Kanana. Famarinana faharoa zany a dia hoe famarinana faharoa dia hoe ny olona nita ny on'ny Jordan dia niara-nita izany tamin'i Jesosy nita izany ho antsika. Tsy milomano ao anaty rikany fakapanahy, tsy mitoetra ao anaty fotaka mandrevon'ny fahotana ary koa mandà manapotika le fizaozao. Dia rehefa izay tokoa raha ry havana, rehefa izay tokoa dia inona no marika ahafantarana, inona no marika ahafantarana fa hoe miaina manompo tahaka ny olona nita Jordan ianao. Tsotra le valiteny ry havana, tenin'Andriamanitra no manana ny toerana voalohany ao amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra no manana ny toerana voalohany ao amin'ny fiainanao. Jerentsika angeo mijoso ahy le toerany tenin'Andriamanitra tamin'ny fitanan'ity on'ny Jordan ty. Tsy angano zao hoe tantara tena nisy zao hoe ary le Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny mpisorona tamin'ireo zanak'Israely reto mbola miteny amintsika hoe tsy kilalao io baiboly io, tsy teny mpahendrena tsotra io fa tena hoe teny velona io ary ny fampanantenana raiketiny zay meny antsika androany dia hoe azo itokina ry havana, azo itokina ary teny fampanantenana tsy meno anao zay mbola any anefitra eo akory, tsy meno anao mbola any Egypte eo akory fa teny meny anao zay efa nitany on'ny Jordan ry havana. Ao amin'ny Josoa toko fahatelo, toerana telo no jerentsika. Eo amin'ny andininy fa 1:10 ny anaran'i Jesosy, indro ny fiaran'ny faneken'ny tompo ny tany rehetra no mandroso eo anoloanareo eo Jordan. Fiaran'ny fanekena l'Arche de l'Alliance. Vahoaka zany ariariana mandeha le fiaran'ny fanekena mandroso eo anoloana. Alohan'ny nitana zany. Dinina indray zavatra mitranga ery amin'ny andininy fa 17 ry havana, 17. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordan. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandrapahatafitan'izy rehetra any Jordan. Tahaka ny tamin'ny ranomasina mena nanao fahagagana Andriamanitra ka vonanitsaka ny mpisorona, vonanitsaka ny on'ny Jordan, nitompotry ny mpisorona dia nanao miracle Andriamanitra, lasa antontan-javatra, lasa ny gelé, lasa glasy le on'ny Jordan. Nazahoany ny zanak'Israely mandeha ary jero tsara le fiaran'ny fanekena zay niloa azy eto amin'ny andininy fa 17 dia hoe ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordan. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandrapahatafitan'izy rehetra any Jordan. Eo zany ohatrany hoe le mpisorona zay milanja le fiaran'ny fanekena ohatra manao circulation, mandroso tompoko, olona 2 millions nampitaina tamin'ny on'ny Jordan io, 2 millions à peu près. Zay le izy ry havana. Le fiarovana anreto zanak'Israely reto ao anatin'ny Jordan dia mbola le fiaran'ny fanekena nandroso teo anoloany ary mitoetra eo amin'ny on'ny Jordan. Ary eo amin'ny toko fahaefatra ry havana, eo amin'ny toko fahaefatra, eo amin'ny andininy fa 1:10, eo amin'ny andininy fa 1:10. Ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra dia nita koa ny fiaran'i Jehovah sy ireo mpisorona teo alohan'ny olona. Ry havana, tafita ny olona rehetra, tsisy tavela tary amin'ny tany amin'ny de l'autre côté n'le Jordan zany, fa rehefa tafita ny olona rehetra iny koa ny fiara fa mba nita zany.
le tenin'andriamanitra mialoha, le tenin'andriamanitra miaraka aminao ao anaty fitsapana, le tenin'andriamanitra fiarovana anao ao arina. Napetsi-po napieritreritra le tenina mpitoroteny anankiray zay ry havana, zay ny teny hoe raha zavatra ohatran'izao no atao any amin'ny sinema, ahita zavatra tena mampitolagaga sy grandiose mahasarika ny olona, fa saingy zao ny soratra masina tsy milaza détail ny zava-nisy, fa ny fitantarana dia miompana amin'le fiaran'ny fanekeny Jehova. Ny zavatra asongadiny eo, zavatra avohitra eo dia nitorany tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'io fiaran'ny fanekeny Jehova io. Ary raha ny tena maro ny fiaran'ny fanekeny Jehova io dia hoe andriamanitra mihitsy no mialoha, miara-manapaka ary ao ivoanao, ao aorianao, ao ry havanao. Efa mandinika ry havana ny tantarany zanak'Israely, ary mampahery atsika izany ankehitriny amin'izao 2018 zao e, zay matimaty ny fonontsika, zay misangisangy amin'ny tenin'andriamanitra e, mampieritreritra atsika zao satria hoe ny zavatra ataon'andriamanitra dia ny hoe maneho amin'ny vahoakany zay nanomboka tamina fahantany Egypta, maneho amin'ny vahoakany fa eo anilany mandrakariva izy ravana, eo anilany mandrakariva izy. Talohan'ny tanany ranomasina mena tamin'ny alalan'ny andry afo sy andry rao, no ny andeha hitany io ny Jordana tamin'ny alalan'ny fiaran'ny fanekena. Dia hoy izy le mpitoroteny anankiray izay indray, tao amin'ny alohan'ny tanany ranomasina mena, fahasoavan'andriamanitra mbola takon'le afo, takon'le rao, fa nanomboka niseho izy tao amin'ny fiaran'ny fanekeny Jesosy, ary niseho tanteraka izy tao amin'ny Jesosy, ilay teny tonga anofo. Ary isaky mamaky baiboly ianao amin'ny finiavana akato dia ho tafahoana amin'ny Jesosy ianao ry havana. Zay no afatra ho anao, efa ataonao hoe lara-pamena mibaiko sy mamaritra ny fiainanao ve ty baiboly zay ireharehanao ty, fa vakinao amin'ny teny malagasy, takan'izay nanaovan'ny zanak'Israely alohan'ny tany Jordana, tao anatin'ny Jordana, ary avy nita ny Jordana. Ampitomboy ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra, ampitomboy fakatoavana ny tenin'andriamanitra. Zany no afatra ho antsika ry havana, zany no afatra ho antsika, ampitomboy fakatoavana ny tenin'andriamanitra. Ary dia ao amin'ny fiainanao, ianao zay niara-nita ny on'ny Jordana niaraka tamin'i Kristy, ahita on'ny Jordana be dia be ianao e, ny atao on'ny Jordana situation impossible. Fa zao zay niara-nita ny on'ny Jordana niaraka tamin'i Kristy, ka tsy mitoetra ao anatin'ny fotaka mandrevon'ny fahotana, zay hoe nandany ny tenany ary manao lara-pamena ny tenin'andriamanitra ao amin'ny fiainana, dia afaka miandrandra zavatra mahagaga avy amin'andriamanitra ry havana. Fa dia ohatran'le mpisorona teto, Andriamanitra tsy manao fahagagana, ary zay ny fahamarinana farany amarana an'izao afatra zao. Andriamanitra tsy manao fahagagana raha tsy manao dinika ny finoana ianao, raha tsy manao premier pas de la foi ianao, raha tsy manao dinika ny finoana ianao, Andriamanitra tsy hanao fahagagana. Inona ny dikan'izany? Tamin'ny fotoana nanitsahany mpisorona ny on'ny Jordana, tamin'izay fotoana zay no nanjary antontan-javatra le rano, lasa gelé le rano. Fa tsy alohan'izay, tsy alohany nanaovana le dinga le finoana, tsy alohany nanaovana le premier pas de la foi, dia hoe efa nasehon'Andriamanitra fanao miracle. Tsy ry havana, enonao le teny, fanjarantsika androany mba manao zany premier pas de la foi zany. Inona mety endrika zany premier pas de la foi zany? Atomboko amin'ny ankonana, atomboko amin'ny tokantrano, atomboko amin'ny tokantranonareo mpiandry, tokantranonareo dekona sy olona, manaova premier pas de la foi. Ohatran'izao sotran'izao ivatinao io, ohatran'izao sotran'izao ny zanakao, manaova premier pas de la foi. Ohatra premier pas de la foi, mandeha fiera aminy, mamindra fo aminy, mamela azy. Zay le premier pas de la foi, anao miracle ao amin'ny tokantranonao.
andriamanitra ry havana anao mirakla izy zany ny perikopandroany zany miresaka ny on'ny Jordana indray to mity fireneny ity on'ny Jordana ny raha malala ty corruption manaboka nyty fireneny ity na ambany na ambony ropoka ao anatin'io corruption io manaova premier pas de la foi ry havanao manaova premier pas de la foi inona le premier pas de la foi premier petit pas de la foi ny hafa ngamba ametraka raha makarisy fa za anao premier pas de la foi dia miandry miracle ao amin'ny fiainako mankato avy ary manantena fa ena ny sotro fitiavana manao corruption sy mandray corruption manomboka ny ry havana raha zany dia hoe rano alatsaka ambony lamosina kanakana fotsiny tondrososo atoko fatelo tony ry havana manaova premier pas de la foi fa zany teny fampanantenana meny tombo atsika hoe ho anao zay efa nitany ono ho anao zay manao lara-pamena ny teniny dia ozy izy ny tombo amintsika hoe raha mitany rano ianao a dia eo anilanao a raha mitany ono ianao a dia tsy hanafitra anao zany tsy hanafitra anao io corruption io tsy hanafitra anao io problème natokantrano io tsy hanafitra anao problème hafa satria andriamanitra mombanao ary ndraindray manao premier pas de la foi ianao zavatra mitranga teto amin'ity péricopy ty a eo le resaka misy resaka hoe ao tanànany Adama dia le tanànany Adama io a le toerana hoe ny tany zanak'Israely eto a le tanànany Adama ozy izy manaka 25 kilomètre ary tsy hitan'ny olona le tanànany Adama fa izy manao premier pas de la foi ary andriamanitra manao fagagana mbola tsy tamaso efa miaingany ny fagagana ho anao sy manao premier pas de la foi ry havana anovantsika zao anovanareo mpiandry anovanareo dekona sy lolona anovanareo antoko-pihira isan-karazany zany hoe samby hoe efa hita ho tafita anjany ny Jordana isika ho fasambaratsika mandrakizay ary voninahitra ndraintsika amen.